Varitsinjo manodidina ny 3 taona no tratra Agence nationale antifraude tany Toamasina. Naharevo avao ny teo anivon'ny Agence nationale antifraude fa hisy ny fanaparitahana vary dimanjato taona tamin'ny herin'ny zoma lasa teo. Nidina nanao perquisition tany Toamasina nijery anireo vary ny ekipan'ny colonel Sagla Andrianasoavina tamin'ny herin'ny alahady 3 novambra 2024 rehefa nahazo ny fahazahoan-dalana hanao izany izy ireo. Ny sasany tamin'ny ireo vary misy soratra varitsinjo 20 kilao no kasehina ho vena kitapo vaovao 20 kilao ka izay no mahaosoka azy. Manodidina ny 3 taona eo no eo ny fitambarany vary hita tao amin'ny ilay-trano fanatobiana entana raha araka ny fanazavana efa natao kosa ny fanagiazana. Hatolotra ny filoham-panjakana colonel Mikael Randrianirina ny fanapahana momba ireo vary ireo. Nampitandrina any Rajoel ny colonel Sagla Andrianasoavina tsy hikitika any ireo vary ireo intsony izay novidina tamin'ny volam-panjakana. Mipetraha ianao any amin'ny toerana misy ianao sady ianao raha teo efa nanariny zom-pirenena mahamalagasy ianao hoy ity colonel Sagla ity raha nandefa hafatra ho an'ny filoha any Rajoel. Ny afatra satria misy ty varitsinjo ny Rajoel dia ny afatra voalohany ny Rajoel dia zao aza mikitikitika n'ity vary ty intsony ianao tsy volanao fa volam-panjakana ary tsika mirahalahy fakafantatra tsara zao fotsiny teneniko anao hipetrahanao amin'ny toerana misy anao fa tsy toeranao intsony ny ty sady anao raha teo fanakany efa nanariny toerana malagasy dia mionenanao amin'ny toerana misy anao aza miveriverina makaty intsony na mangatavy izary efa makaty anao dia faharoa manaraka an'izany manareo zay pombany Rajoel aza manandrak'andrana mikitikitika n'ity vary ty intsony ary aza manandrak'andrana manao ny acte de déstabilisation intsony nareo fa ho sahirany anareo raha mbola te hanandrak'andrana an'izany fampitandremana ny azy fatelo manaraka an'izany dia zahay ao amin'ny anafo na ny agence nationale antifraude dia mandray ny fitarainana raha vao misy osoka any ivelany any ka malalaka ny toerana misy nay ny avoa anaovanao ny fitarainana raha ohatra ka mamofopofona osoka zay toerana misy anareo rehetra manerina ny osa fa azony agence andehanana avokoa zany raha ohatra ka voaporofo fa hoe misy osoka tokoa zavatra hitarainanareo. Mahitsy moa ny fampitandremana izay nambarany colonel Sagla ho an'ny Pomba Rajoel iny fa ny ministry ny fitsarana Ramatoa Fanirisoa Erinaivo kosa dia nanao fanamafisana fifaninanana hidirana ho mpianatra mpitsara tsy misy ny kota ary izay mendrika sy mahay ihany no tafiditra. Nanamafy ny ministry ny fitsarana Ramatoa Fanirisoa Erinaivo fa tsy misy ny atao hoe kota ary izay mendrika sy mahay ihany no ho afaka amin'ny 12 hatramin'ny 7 Desambra ho avy izao moa no hanatanterahana ity adina fifaninana ity. Nambarany koa fa tsy hisy fanavahana na fokona fiavinana zom-pirenena ny amin'ny fanenjehana ireo mpandika lalàna ary misokatra hatrany ny bureau de doléance handraisana ireo fitarainana eny amin'ny ministera. Ny amin'ny resaka vidiny internet kosa dia nahitsy ny fanazavana izay noentiny Gasikara Fensoa ilay mpitondra tenin'ny gouvernemanta tao anatin'ny televizionna malagasy moa izy nanambara ity zavatra ity. Takiany ireo operatera ny fanafoanana ny hetra 5.9 miliara ariary alain'ny fanjakana amin'izy ireo izay voahampidina vidiny internet amin'ny ampahany ireo operatera. Sarotra nefa ny fanafoanana anio hetra io no izy efa mitovy amin'ny tetibolan'ny ministera iray ka izy fiantraikany amin'ny tetibolam-panjakana ihany koa raha araka ny fanazavany ireo ministra tao amin'ny fandaharana manokana izay nandeha tao amin'ny haino manjery panjakana ny Omaly Ariva. Zay ihany koa moa no namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana mbola anaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy zay fa tsy halavenay ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.